Iteran-Jehovah amin'ny foko rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho, ry avy indrindra aho. Iary vavaka tsika Andriamanitra ray ny an-tsarindrian-danitra ao misaotranao izay no fitahinao anay tamin'iny eneman'iny ka hatratr'izao sabatanao masina izao. Mangataka nindra fosiny famelan-keloka avy aminao izay ray eo raha nisy zavatra vitanay tsy fanaraka tamin'ny sitraponao. Koa raha anao ny fiderananao eto izahay dia mangataka aminao mba hanatrika feno izany fotoana izany. Engane izany mba ho anitra mampofina eo amin'ny seza fiandriananao. Dia manatre ny fotoana ataonay ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana ny rabananao natratra ity sabata ity. Fiangonan'ny ankizy moa ny sabata anio, koa ankizy avokoa no hitarika ny fanompo-pivavahana. Koa mirary sabata feno fivaliana ho anao izahay. Jesosy indreto izahay mpanompona, avy ankalaza sy anazanao izay. Raisinao misaotry izay aterenay anio, ka ny vavaka ilay mavaly. Aza velanao reraky izahay, fatoano ery mba haharitra, ka nao avy anao dia ho vononao, izay rehetra vory eto izao. Rifanay eo midina aza ilale, ny fiasanao mangina zava-dehibe. Zao no zavatra irina masinonao re, ny fiainanay mba ho alao. Ho ampaherezo isan'andro ane, ka tantanonao re mba ho todisoa. Ao andanitra dia ho sambatra, fa alovalovy izay mahary.
fanai atokany rembahoana manatena lanitra sy tany vaovao izay rehetra vory eto izao ka hosambatra ao an-danitra iara-pale amina mandrakisa. Andeha tsika handray ny baibolitsika ka hanokatra ny ao amin'ny Salamo 420:1 vakiko aminaran'i Jesosy. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Amen. Miaraka hivavaka isika. Tompoandriamanitra ray tsara indrindra izay ny an-danitro, aterinay ianao ny saotra, ny dera, ny laza, ny voninahitra satria mendrika ho anao izany. Ianao ilay Andriamanitra namorona anay, ianao ilay Andriamanitra mikarakara anay, ianao ilay nahary tongotra aman-tanana anay, koa mendrika ny anateranay izany fisaorana sy fiderana izany. Amin'izao fotoan'izao Tompo dia mangataka izay ny hamelanao ny elokay, ny amindranao fo, ary mangataka izay Jesosy malala ny anadiovanao ny fony tsiraray avy aminay, ka mba afaka hieno ny vavaka izay asandratra ianao amin'izao fotoana izao. Vavaka manokana izay ho an'ny ankizy kely rehetra, no ity andro manokana izay natokan'izy ireo mba hanomponanao ity. Aoka mba ho feny fahendrena, hitombo amin'ny fahalalana anao sy ny fahatahorana anao izy ireo. Aoka mba hitombo amin'ny fahalalana ireo fananana sy ny zavatra rehetra nomenao azy, mba aizana mitantana izany amin'ny fahendrena. Ampio mandrakariva Tompo ny ray aman-dreny mba ho afaka hanabe sy hitaiza azy ireo araka ny sitraponao, ary tianay raha mba ho voavolavola ny isam-batan'olona mba ompony lanitra dieny ety an-tany sady. Mananteny izay Tompo fa raha ho avy ianao tsy ho ela intsony any amin'irao lanitra, dia isan'ny ahazo ilay teny mamy izay hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, satria nahatoky tamin'ny kely ka ho tendrenao mpanapaka ny be. Andriamanitro, antenainay fa eo am-pelantananao no ho avy ny isam-batan'olona, ary azonay antoka fa efa manomana ny tsara indrindra ho anay ianao. Dia entinay ambavaka aminao ihany koa ny zavatra rehetra izay tanterahan'ny ankizy, na ny fianarana izany, na ny fanomponanao izany, dia mba ho voninahitry ny aranao rery ihany, dia mba hanana fotoana mety ihany koa izay mba hanomponanao amin'ny fotoana rehetra. Mino izay Tompo fa tafasandratra eo amin'ny seza fiandriananao izany vavaka izany, misaotra sahady ny amin'ny valim-bavaka izay azonay antoka fa ho ataonao eo amin'ny fiainanay, satria tononona amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Tsika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra. Izao ny voalazan'i Daniela 4:2. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavany liona hatsandratra ahy, satria fahamarinana no hitany tamiko
ary teo anatrarinao koa ry mpanjako tsy nanao ratsy aho. Nisy pastora anankiray izay nandeha niasa dia niaraka taminy ny zanany ary napetraka tao anaty baoritra ilay zanany teo ambony bisikileta dia telo an-dalana nisy limona be da be teo alohan'izy ireo koa nidina teo amin'ilay bisikileta ilay pastora ary natosiny ilay bisikileta dia noho ny farany dia tonga teny amin'ny toerana tokony hitodiany izy ireo noho ny fitarihan'Andriamanitra. Rehefa manolotra ny ampafolony sy ny fanatitra mifanentana amin'izay vola raisitsika isika dia mifanohana ireo mpanompon'Andriamanitra izay tadidin-doza mandrakariva sy manao ny ainy tsy ho zavatra mba ahafahan'ny hafa mandre momba an'i Jesosy. Ny antso ho antsika dia eo ampanomezanao an'Andriamanitra anio sy eo ampiomananao anome amin'ny herinandro manaraka dia ataovy an-tsaina ny anao izany ho famitana ny iraka dia ny fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao mba ho afaka hody amin'izay isika. Iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fitahiana izay arotsaka ao ampanomponao. Ankehitriny ny fanatitra sy ny ampafolony izay ho atolotray androany dia iriko mba vita betsaka amin'ny iraka dia ny fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
raisiko fifaliana lehibe ho ahy ny mitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra amin'ity sabata maraina ity. Isaorana lehibe Andriamanitra ny amin'ny mbola ahafahantsika mitsahatra, ahafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Ka ny lohatenin'ny teny izay hozaraina ho an'ny rehetra androany dia izao hoe ny zavatra rehetra dia eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ka manasa antsika tsirairay avy hanondrika ny lohantsika fa hivavaka tsika. Andriamanitra rainay eo tsara indrindra izay ny an-danitra. Ny dera, ny haja, ny saotra no atolotra ianao satria lehibe izany. Mankasitraka fa mbola omenao an'izao tombonandro izao izahay, omenao tombo-potoana ahafahana indray mikohaka eo anatrehanao ary ahafahana indray hiaino ny teninao. Ray malalo, mangataka izahay, sokafo ny fo sy ny fanahinay raha hiaino an'izany teninao izany izahay. Arengane izany teninao izany dia mba ho aina ho an'ny fanahinay, mba ho fananarana ho anay tsirairay avy ary mba ho fanitsiana ny diso eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena Jehovah fa vonona hiainanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahanay sy hanonanay izany vavaka izany. Amen. Izao isika dia hiaino ny tenin'Andriamanitra ka manasa antsika mifantoka tsara ny amin'izany. Raha mamaky an'ity Baiboly ity iray manontolo isika dia ahitana tantara sy fahagagana lehibe izay tsy ho vitan'olombelona naoviana ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tsy misy zavatra sarotra loatra nefa tsy ho vitan'io Jesosy izay hivavahantsika io. Nandeha tambonin'ny rano izy, nampahiratra ny jamby izy, nanasitrana olona marobe ary nanome sakafo ho an'ireo vahoaka marobe izy. Satria fotsiny izany resahako amintsika izany. Fa rehefa mamaky ny filazantsara efatra isika dia mahita fahagagana be dia be izay vitan'i Jesosy tamin'ny olona marobe. Ary fantatrao ve, zazalahy tahaka antsika izao rankizy iray no iray amin'ireo mpandray anjara amin'ny fahagagana lehibe izay ianarantsika androany. Fa izao, androany isika dia hianatra lesona telo lehibe ho amin'ny fiainantsika avy amin'ny fahagagana izay hitantsika eo rehefa avy eo. Voalohany amin'izany dia izao, tokony hanana fandriana hiaino ny tenin'Andriamanitra ny ankizy. Ahoana hoe rankizy? Tokony hanana fandriana hiaino ny tenin'Andriamanitra ny ankizy. Ny faharoa dia izao, mahatsapa ny zavatra ilaintsika io Jesosy io ary manome izany. Inona no ilainao? Fa omeny Jesosy ianao izay zavatra ilainao. Ny fahatelo dia izao, ny kely ananako, ny kely anananao raha hoentiny eo an-tanan'i Jesosy dia ampy ho an'ny rehetra. Averiko indray mandeha, ny kely ananako, ny kely anananao raha hoentina eo an-tanan'i Jesosy dia ampy ho an'ny olona rehetra. Ndao ary ho jerentsika ilay tantara. Tsy aiza ilay tantara fa ao amin'ny Jaona 9:1 ka hatramin'ny 7:10. Manasa antsika tsirairay avy izay mba hanokatra ny Baibolintsika ka hijery izay voasoratra ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Jaona 9:1 ka hatramin'ny 7:10. Ny teny rehetra izay voasoratra dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nihitan' Jesosy ny ranomasin'i Galilea sy nampinanany ny lehilahy 5,000. Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nihitany ranomasin'i Galilea, teny ranomasin'i Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia mipetraka tao mba amin'ny mpianany fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravoan'ny Jiosy.
Ary Jesosy nanompo masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo hoanin'ireo? Izany no nataony mba izahany toetra azy. Fa izy nahalala ihany izay efa ho ataony. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo vidiana denari 200 aza tsy ampy azy rehetra ananan-kely avy. Ny mpianana anankiray dia Andrea, rahalahin'i Simona Petera, laza taminy hoe, misy zazalahy ty manana mofo vary ordea 5 sy hazan-drano madinika 2. Fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy tsy ahitra be teo, ka dia mipetraka ny lehilahy, tokony ho 5,000 ny isany. Dia nandray mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay mipetraka ihinana izy, ary ny hazan-drano koa araka izay nilaina. Ary rehefa voky ny olona, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angonony ny sisa tsy lany, mba tsy hisy ho very. Tena angonony, ka nahafeno arina 12 ny sombintsombin'ny mofo vary ordea 10 izay amin'ny tsy lany mihinanana. Zay ilay tantara. Inoko fa efa haitsika io tantara io. Kanefa na dia haitsika ara, ny tenin'Andriamanitra dia azona lesona mandrakariva ary mampitombo fahalalanantsika ny famakitsika indray sy ny fianarantsika indray an'izany tenin'Andriamanitra izany. Tany amoron'i Galilea, any amin'ny faritsy Tiberias no nitrangan'ity tantara izay novakitsika teo. Ary voarakitra ao amin'ny filazantsara 4 io tantara io, izay manamafy ny zavatra azony ankizy atao ho an'i Jesosy sy ho an'ny hafa izany. Ka tsy ny ankizy ihany ny afaka manao izany, fa na ny lehibe ihany koa dia afaka manao zavatra ho an'ny hafa. Efa nandreny amin'i Jesosy angamba ity zazalahy kely ao amin'ny tantara ity. Ary voarakitra ao amin'ilay filazantsara araka ny lazaina teo fa mety efa nahafantatra fa ho avy amin'ny toerana iray izay miala kilometatra vitsivitsy monja ao amin'ny tranony izy. Nangataka tamin'ny neniny izy mba hanomana sakafo kely ho azy, satria andeha aloha izy ny ampitsony io, ary andeha maraina. Aninona? Hijery an'i Jesosy. Ny ampitsony io dia mifoha maraina izy, ka lasa nandeha nitondra ilay sakafo keliny. Araka ny voalaza teo, firy moa ilay sakafo keliny? Mofo 5 sy trondro 2. Rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy dia efa nisy olona be dia be niaino an'i Jesosy teo. Maro be ny olona tonga teo, ary ireo no vavolombelon'ny zavatra mahagaga izay nataon'i Jesosy. Noararaotina sy nosahiran'ny vahoaka loatra Jesosy sy ny mpianana, ka tsy nisy fotoana na ahafahana nihinan-kanina intsony. Tamin'izany fotoana izany anefa dia olona maro no nanaraka an'i Jesosy mba hiaino ny fampianarana. Ary ny sasany kosa tonga teo amin'i Jesosy mba hositraniny, mba hanaovana fahagagana. Efa atolaka ny andro tamin'izay kanefa dia mbola nanaraka ny fampianaran'i Jesosy ireto olona ireto, mbola liana be tamin'ny zavatra izay nataon'i Jesosy ireto olona ireto. Indrisy anefa, fa tsy nanakoanina izy ireo. Efa manomboka naona ny olona, tsy nanana sakafo nefa ho an'ireto olona be dia be ireto ny naman'i Jesosy, ireto mpianatra 12 izany tsisy. Mba fantatsika ve hoe firy ny lehilahy fotsiny tamin'izany fotoana izany ny tonga niaino an'i Jesosy? Nisy 5,000 lahy. Tsy nisaina ny vehivavy izay tonga teo, ary tsy nisaina ihany koa ny ankizy
izay tonga miaino an' Jesosy teo. Fa nefa ireto olona ireto dia nandany ny androny ray manontolo, tsy tolo ny andro. Mety hoe niala vao maraina be tany an-tranony izy. Mety misy ary angamba tsy nisakafo maraina satria hoe maika hiaino an' Jesosy. Tonga teo izy ary naharitra miaino an'izany tenin' Jesosy izany. Tsy fantatr'ireo namana izay tokony atao. Sahiran-tsaina izy ireo hoe ahoana ny amikisana olona. Firy moa izy teo ny lehilahy? 5,000. Tsy saina ny vehivavy sy ny ankizy. Soa ihany fa teo Jesosy izay nanapa-kevitra miandray an-tanana ny toe-javatra ary hanome sakafo ho an'ny mpiaino azy maimaimpoana. Tapa-kevitra Jesosy fa hanome sakafo azy ireo amin'ny fomba ahoana nefa? Indro nisy zazalahy kely anankiray mitondra mofo firy? Mofo 5 sy trondro anankiroa. Tamin'ny arona kely dia nataony ahoana ilay izy? Dia nomeny an' Jesosy ilay izy. Nandray an'ilay arona Jesosy, nandray an'ilay fanatitra mofo 5 sy trondro anankiroa. Dia nankasitraka an'Andriamanitra i Jesosy, nendrandra ny lanitra izy, dia nisaotra an'Andriamanitra. Ary rehefa vita izay dia nangataka amin'ny fitahiana avy amin'Andriamanitra izy, fitahiana avy amin'Andriamanitra rainy ho an'io sakafo kely, fanatitra kely izay nomeny io zazalahy io ho an'i Jesosy. Dia rehefa vita izay dia nipetraka ny olona rehetra, nozaraina ny mofo, nozaraina. Tapitra nahazo daholo ny olona rehetra ary voky daholo ny olona rehetra. Ary Jesosy niteny tao aorianan'izay hoe angony ny sombintsombiny. Ahoana hoe angony izay sombintsombiny? Rehefa nangonina ny sombintsombiny dia mba fantatsika, efa fantatsika firy moa ny ambiny tamin'ny sibika? 12 sibika. 12 sibika ny ambiny. Nahatratra 12 sibika. Nanao fahagagana manokana toy izany i Jesosy mba hanampiana ny mpiaino azy sy hampiseho azy fa Andriamanitra iray dia miantra sy mikarakara ny zanany mandrakariva. Tahaka ilay zazalahy kely eo amin'ny tantara. Dia tokony hitady an'Andriamanitra isika isan'andro isan'andro. Amin'ny fomba ahoana moa fitadiavantsika an'Andriamanitra isan'andro isan'andro? Voalohany dia amin'ny alalan'ny mivavaka. Tenin'Andriamanitra dia miteny hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Ny faharoa dia izao amin'ny alalan'ny fianarana an'ity tenin'Andriamanitra ity. Isan'andro isan'andro dia misy teny izay tokony ianarantsika. Dia raiso ity raha te hanita an'Andriamanitra isika, te hiaino an'Andriamanitra ao anatin'ity. Tsy mandany hoe kilometatra maro be izay vao afaka hiaino ny tenin'Andriamanitra isika. Fa ato anatin'ity dia misy teny be dia be, tenin' Jesosy izay izy mihitsy ny manambara azy. Afaka ianarantsika, afaka hainontsika. Ny faharoa dia izao tokony hifandray aminy koa isika araka ny lazaina teo amin'ny alalan'ny mivavaka mba hisaorana ny fikarakarany sy ny fitiavany lehibe. Raha mandalo fotoan-tsarotra ianao dia vonona i Jesosy hanampy anao. Inona ny olanao? Marary ve? Mijaly ve? Misy zavatra be dia be mahazo anao ve? Dia manoro hevitra anao Jesosy ny vahaolana ho anao. Manatora an' Jesosy fa hovahan' Jesosy izany olanao izany.
Izy ihany no afaka manao fahagagana lehibe izay mety tsy ho vitan'olombelona. Raha manatona olona ianao raha ohatra hoe misy olana dia manatona olona ianao dia ny zavatra tenenina anao dia hoe mahereza. Fa io Jesosy io dia afaka manome vahaolana, afaka manao fahagagana izay tsy takatra ny saintsika, omena antsika tsirairay avy. Izy no tokony ho fanantenantsika ary izy no tokony hiantorantsika bebe kokoa. Tsy mbola nandiso fanantenana io Andriamanitra io, tsy mbola nandiso fanantenana io Jesosy io fa manatona azy. Andeha isika miaraka amin'ny Jesosy mandrakariva satria misy mofo ara-panahy be dia be eo amin'ny latabatra fisakafoanana. Mitadiava azy isan'andro, mitadiava azy isan'andro. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, Salamo 4:20, andininy voalohany dia izao no lazainy. Salamo 4:20, andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy mimponina eo aminy. Mbola mampianatra antsika bebe kokoa izany ary manome toky antsika bebe kokoa fa izao rehetra izao anizy an'Andriamanitra. Na ny mponina na n'inona na inona dia anazy izao rehetra izao. Ka te hanoro hevitra anao androany, manatona azy bebe kokoa, miantoray eo aminy bebe kokoa, izy anterana bebe kokoa mba hahafahany manome izay ilainao. Manasa anao ihany koa androany mba hanome ny talentanao, hanome ny fanomponao, hanome ny fitiavanao mba hahafahan'i Jesosy mampitombo an'izany bebe kokoa. Inona ny talenta ananan'ny ankizy? Mahay mihira ve ianao? Mahay mitory-teny ve ianao? Mahay manjaitra ve ianao? Mahay zavatra be dia be ve ianao? Omeo an'i Jesosy izany dia lasa mitombo ary mety hanasoa ho an'ny olona marobe. Mety hitondra fitahiana be dia be ho an'ny olona marobe ny fanomezanao, ny fahaiza-manao anao eo amin'i Jesosy. Ilay zazalahy tao amin'ny tantara dia nanome ny zavatra rehetra nananany noho ny fitiavany hafa. Ary afaka manao toy izany koa ianao. Nen'ilay zazalahy mofo dimy sy trondro anankiroa. Fa mety ny ankizy mety manana betsaka noho izay. Ny olon-dehibe ihany koa mety manana betsaka noho izay. Fa izao atolory an'i Jesosy izany dia ho ampitombon'i Jesosy ary ianao dia ho lasa fitahiana ho an'ny olona rehetra izay manodidina anao. Ho tahiana izany teny izany. Ka engane mba ho ampiarintsika tsirairay avy ka mba hahafahantsika ho fitahiana ho an'ny manodidina antsika. Hahafahantsika mba hanakaiky bebe kokoa an'io Andriamanitra io. Amen. Ani ami
iasa mafioana izara hanome anala fasaranana satria mazana mitomona fatsimana ny fomba tiana rasendaoka manana itia rirato manolo tena moana kanefa tsy ato izay anao misitraka ny foko rasona irakitra minifona intia anao miasana ny sakioko ny vavako atramin'ireo sofiko satrana ny asy sy nananavitrahanao soloy abaozy anoanao itokiko yanao irerire no auka upanzaka itia rirato manolo tena moana kanefa tsy ato izay anao misitraka ny foko rasona irakitra minifona intia anao miasana andeha hiaraka hivavaka isika raha ny masina tsara indrindra zay any an-danitro misaotra anao izay satria tombontsoanay mandrakariva ny mandre ny teninao misaotra no ny lesona sarobidy indreto izay Jesosy io miaraka amin'ny talenta zay nomenao anay miaraka amin'ireo zavatra hainay miaraka amin'ny tenanay sy ireo fananana zay nomenao mba entinay ankalazaina anao izany tianay raha ho fanasoavana ny hafa izany ary tianay raha mba ho tonga fitahiana ho an'ny hafa ny fisinay dia mino izay tompo fa ny ankizy kely rehetra ny olona rehetra zay nandre ny hafatra tamin'ity anio ity dia ho tonga fitahiana ho an'ireo olona manodidina azy koa raha andeha andiny amin'ny fiainanay rehetra indray zay dia tianay raha ho tanteranao zao tsodrano izao zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ne Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ne Jehova ka nome anao ny fiadanana hatramin'izao ka ho mandrakizay amen